Fandarana vokarin'ny RTA isaky ny sabotsy. Ampitiavana indray tombolasy tovovavy no hijidena anisan'ny tokantrano amin'izao sabotsy alina izao atao anatin'ny fandarana samedi araka izany dia tonga soa tsika rehetra ho anao zany vao manaraka ny fandarana dia miaraba tonga soa eto Antananarivo sy any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ihany koa manaraka amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny RTA officiel dia arabaintsika rehetra tonga atao anatin'ny fandarana. Hiavaka ny fandarana amin'izao alina zao satria nendrasana rehetra ity fandarana ity manaprofo izany fisian'ireo commentaire maromaro fahametrahana fanontaniana sy ny sisa dia miaraka atao anatin'ny fandarana isika zany. Ny fandarana samedi dia verina ihany mifototra amin'ny fanabeazana izy io saingy tetezantsika lohevitra maromaro ny fandarana ka ny aniotsika dia manohy an'ilay ady amin'ny fahasalamana moa zany ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara satria mbola tsy afaka tsika amin'izao fotoana izao noho zany dia ampitiavana no anasantsika ny vahiny iaraka dindinika amintsika amin'izao fotoana izao ny pasteur Mayol Christian Didone. Filohan'ny fikambanana apokalypsy tonga soa pasteur. Ny vahintsika faharoa izay raisina amin'izao alina izao dia ny révérend Médard Rabetombo izay avy amin'ny fiangonana international God's Power Chapel mpaminany voafidin'Andriamanitra tonga soa révérend. Ny vahintsika fahatelo dia ny docteur Manitra Rakotarivony izay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana io anivy ny mystère ny fahasalamam-bahoaka. Ireo ny vahintsika tompolasy tovovavy dia manasanao ampitiavana anaraka an'izay dindinika rano amin'ny vahintsika. Inny lohevitra ho anao izay manaraka ny radio RTA inko 94.FM zany ady amin'ny Covid-19 ara-pinoana sa ara-tsiansa izay no fanontaniana ny lohevitra somary ejakenjana ihany izay lohevitra izay miaraba révérend tonga soa atao anatin'ny fandarana. Miarahaba Andriamatoa Irtina, miarahaba ray aman-dreny pasteur Mayol zay tonga eto koa, miarahaba docteur Manitra ary miarahaba tsika rehetra any atokantrano any zay manaraka zao fandaharana izao hitay anao Jesosy. Zay le feo zay. Docteur Manitra tonga soa ndray atao anatin'ny fandarana. Misaotra ananasa, miaraba anao eto, miaraba pasteur, miaraba révérend. Miaraba tsika rehetra indray ary asa zay anjoa eto. Vahiny manaraka pasteur Mayol tonga soa atao anatin'ny fandarana. Zao moa zany vahiny atao anatin'ny fandarana pasteur Mayol tonga soa pasteur. Miaraba Ertina dia miaraba ny docteur Manitra, miaraba ny révérend Médard, miaraba tsika rehetra koa ato tokantrano ato amin'izao andro arivariva amin'izao sabotsy ariva zao. Miaraba ny tonton ambony fandrina eo tantinina sady manaraka ny fandarana hitanay tratranay mpisakafoanana koa nareo ato tokantrano ato mazotomana sady miaraka amin'ny pasteur Médard sy docteur Manitra miaraka amin'ny Ertina. Tsy adimy pasteur Mayol. Tsy adimy pasteur Mayol. Saika solavaka hoe pasteur Manitra, docteur Manitra zany izy io. Tompolasy tovovavy ohatrany fitoriteny ihany zo eny koa. Ohatrany titenin'Andriamanitra ihany zo eny. Mampianatra sekolata izy. Tanao Rehefa ao anatin'ny manao 10 minitra ny sekolelaty. Rehefa ao anatin'ny fandarana CCO reny izy mitra kely 10 minitra ny sekolata. Tompolasy tovovavy ny fandarantsika amin'ity alina ity dia malalaka be ny lohevitra izay resantsika ara-pinoana sy ara-tsiansa io lay lohevitra tsika zany amin'izay ady amin'ny Covid-19 zay. Zany hoe tsy afa-miala tsika fa mbola ato anatiny ny ady amin'izao fotoana izao. Ny fandarantsika dia mizara telo. Tapany voalohany tsika miresaka amin'ny zava-misy satria amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny ady isika ary maromaro ireo firenena akoatran'ny Madagasikara zany dia anisany miverina indray docteur Manitra ilay deuxième vague amin'izay fisian'ny coronavirus zay amina firenena maromaro zany maneran-tany izy io. Resantsika ny fanadidina atao anatin'ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa tsika dia resaka n'ilay olana fototra any anatin'ny problématika dia ho resantsika ary ny tapany fahatelo dia ny vahaolana avy amin'reto vahintsika izay atao anatin'ny fandarana amin'izao alina izao.
zay no miendriky ny fandarana tokolasy tovavy zay anamafisana atsika hatrany mianasana anareo aritra hatramin'ny farany ny fandarantsika zay no elary hitra amin'ny tapany voalohany avy hatrany isika araka ny nambara teo ampiandohana teo i Madagasikara ty amin'ny volana septambra zany mbola miatrika ny ady na dia efa nidina aza ny tahan'ireo mitondra ny valanaretina coronavirus eto amintsika miaina ihany koa ny fahafatesana zany amin'izao fotoana izao fanazana tsany azy nefa raha toka tsy voaja araka ny tokony ho izy ny fepetra rehetra dia ahina ny verenan'izay hoe deuxième vague zay amin'ity coronavirus ity na dia efa manitsaka na ty amin'ny enimbolana ary tsika 10 volana enimbolana ty ary ny nidirany teto Madagasikara amin'izao fotoana izao zay fa natitihana zay aloha dia arahantsika voalohany avy hatrany tokolasy kovavy. Mbola manambana ny Madagasikara ny fitomboan'ny tranga vaovao amin'ny olona hitondra ny tsimokaretina Covid-19 efa nivalona ny araka tamin'ny fihiboana mantsy ny fanajana ireo fihetsika hoety miaro tsy ampiparitaka ny valanaretina ny fotoana tahaka izao izay tokony ampiarana ara-baktena ny aleo misoroka toy izay mitsabo tsy adino no manasa tanana mandrakariva satria ny tanana no mitondra ilay tsimokaretina ny amin'ny vava na ny olona raha vao tsy mitandrina misy koa isika manomboka miala amin'ilay fahazarana ka mikitikitika masika efa manomboka tsy manao arotava sy orona intsony ny an-dalana rehetra eny ary ny zavatra mampatahotra anay mpiasa amin'ny fahasalamana dia ny fahitana ny olona manao an'ny télévisière le karazana visière nefa tsy mahasolo masika tokony hanao masika ihany na dia manao visière azy mbola eto amintsika ilay tsimokaretina miaina tokoa ny olona mitondra azy ary zay fiainan'ny olona mitondra azy zay no ndao anaovantsika indray le hoe amafisina ilay etsika fanakanana tsy paritahany io aretiny io amin'izao efa fiverenan'ny fiainana andavanandro amin'ny ankapobeny izao dia manandanja ny fiarovana ataony isam-batan'olona ireo voatery tsy maintsy hita kosina anaty olona indrindra no mila manamafy ny fiarovatena hatrany ny fandraisana andraikitry ny tsirairay io zava-dehibe na misy inona na misy inona fa olana mahomby hatrany ny fijanonana ao an-trano ho an'ireo tsy manana antony ivoahana mazava iny fanadidina voalohany zay narahantsika teo France, Angleterre, Inde, Israel, Corée du Sud, Chine reo zany zao ny firenena akoatran'ny Brésil sy maro moa zany zao dia matombo reo zany ny firenena zay efa miverina indray zany lay aretina miataky ho an'ny firenena izy io dokotera Manitra iny ny fanazavanao teo misy anamafisana ve ampy angamba aloha manahirana koa nge matetika rehefa resahana loatra le izy dia misy olona ndray zay ve zay fotsiny misy olona zany mieritreritra efa nyresahana foana zany a nandary makaleo anay fa raha mandinika an'ireto le firenena resahanao ry Frantsa ry Angleterre sy akoatran'ry Allemagne zay miady mihitsy hoe tsy mila an'izany masika zany zay dia lasa manao ohatran'ny karazana grevy kely sy ny karazany ny zavatra tokony ho jerevana hoe tsy rehefa jerevantsika ireo firenena ireo miverina any amin'ilay fiarovana resahantsika isan'andro ihany obligatoire amin'ny fanaovana lay arotava ny arotava resahantsika eto zany dia le hoe misarona tsara ny orona sy ny vava apetraka tsara lay fametrahana n'lay distanciation sociale ozy ny filaza azy lay elanelana io amin'ny fotoana zay tokony hanovana azy misy fotoana nge raha mpivady ao an-trano hoe ahoana moa ny hanovana distanciation sociale leo ambony fandriana ohatra ny mifankafantatra aretina sy ny hoe tsika efa niaraka tsy dia olana iny ary matetika ary rehefa mahita tsika raha fiarakodia za zao dia nanamarika mihitsy sofera rery eo anatobilina manao arotava ara-dalàna mihitsy izy rehefa mijery olona maromaro anatobilina ndray misy tsy mivako loha amin'le izy dia ozy hoe aiza ho aiza raha ny tokony ho amboarina amin'izy ity fa adininy olona fa ny tsirairay no tokony hanao an'ilay fepetra raha nandinikanareo nisy resaka tany hoe raha olona anankiroa mifanatrika no samy manao ilay arotava dia miena ny fifindran'ilay tsimokaretina raha misy manamarika an'izany teny zany zao dia ohatran'ny tokony tonga dia tonga saina tsy misakana fa mampienina dia mampienina tsy zéro zany fa mba latsaka ambany be ka raha ny ray fotsiny manao arotava fa ny ray tsy manao dia miakatra io dia zany ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao ina no azo amakina an'izay amin'ny resaka ara-pinoana révérend sota monsieur Ritina ny fitenenana inona ny azo amakina zay ara-pinoana ara-pinoana no resantsika eto
dia mazava ho azy a fa ara-pinoana ihany koa zany no anazavako hoe ny origin'izy io satria raha ohatra ka mity am'izay fotsiny dia ohatrany hoe nizay hevitra tena tiako avoaka zany tsy mivoaka sao zany izy io ny origine coronavirus dia mazava ho azy fa fitsarana ataon'Andriamanitra io fitsarana ataon'Andriamanitra hoany vahoaka malagasy zao vo ny firenena sasany koa voa ary ny antony izy io nefa nambarako tamin'ny toerana sasany ny antony natongavan'ny fitsarana io zany le voalazany tenin'Andriamanitra no misy mitantarany fitsarana io zany ao amin'ny Ezekiel 7:7 misy fitsarana efatra ao 14:21 dia ny biby masiaka dia ny sabatra la guerre zany dia la guerre zany dia ny mosary ary ny arety mandingana Andriamanitra natonga an'io fa tsy devoly io corona io voilà tsara mipetrapetraka mazava tsara zay dia ozy anao hoe inona mono porofony zany dia zao lazako azy zao zavatra lazaiko ny zavatra niseho rehefa nanao fitsarana Andriamanitra teto tamin'ny safidany Noa dia ny olona zany nanambady biby ny ataoko hoe biby géant zany nalainy vady io nefa ny araka lazainy baiboly hoe io géant tonga teto io heavenly being être vivant milatsaka avy any an-danitra amidika teny amin'ny teny anglisy sasany milaza hoe zanak'Andriamanitra nanambady an'io ny vehivavy teto dia tezitra Andriamanitra Genesi 1 zany tezitra Andriamanitra dia zao nolazainy hoe tsy mba hanjaka amin'olo mihitsy zany ny sitrapoko izy satria le vehivavy olombelona dia nilatsahan'le géant avy any an-danitra dia iny nanlaindreo nataondreo vady ka amin'ny Andriamanitra zany le sexe tsy tokony andeha ny olombelona dia tokony olombelona ihany nataony vady tezitra Andriamanitra dia nalefa ny safidrano ohatran'izay ihany koa tamin'ny tany Sodoma sy Gomora koa tezitra koa Andriamanitra satria lehilahy samy lehilahy fanambady anjely koa ary mbola tadiavindreo atao vady tamin'iny anjely le tao dia tezitra Andriamanitra nalefa ndray ny solofara afy solofara ao amin'ny Genesis ihany misy an'izany afy solofara nalefany donc zay zany le zavatra tezitra Andriamanitra nitsarain'ny olombelona nalefany izy io misaotra atsika hoa teto Madagasikara tsy mbola nisy lalàna manaiky an'izy io fa ny avy nisy fotoana efa hitako nivoaka hoe nisy ina moa ty lafisy navitako hoe ina moa ty le homosexuel reto anao matso tao Mahamasina dia nisy PDS saiky iny ty anaty lafisy any izy fa angapany tsy sady andeha tany izy donc zany eto zany misaotra Andriamanitra atsika tsisy lalàna mikasika an'izy io ary zay mahamoramora io zavatra io amitsika eto aminao zany dia hoe sazon'Andriamanitra zany io retin'io zay le izy fitsaran'Andriamanitra zany zay zany nihevitra fototra amin'ny Genesis ianao pasteur Mahiolina mifototra amin'ny fampianarana apokalipsy ahoana ny amakinany zany raha vakitsika le hoe io le aretina zany zao misy amin'izao fotoana zao le aretina zany moa zavatra efa voasoratra amin'ny soratra masina ihany izy io hoe raha mijery azy zao natao anatin'ny baiboly misy 2:70 ny toky sy andininy miresaka arety mandringana io ary le izy miaraka amin'ny mosary dia miaraka amin'ny ady foana zany dia le arety mandringana io zany rehefa jereva natao amin'ny baiboly raha tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia Jehovah mihitsy no mandefa azy ho any amin'ny zanak'Israely rehefa tsy manaraka ny tenin'ny Jehovah ny zanak'Israely dia Jehovah koa mandefa any amin'ny firenena hafa koa izay mampahoro ny zanak'Israely dia mosary sy arety mandringana io foana no alefany dia aty amin'ny andro farany koa raha miresaka ny amin'ny Luka 1:20 zay hoe nanambaran'i Jesosy Kristy ny aviany indray ozy izy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray dia efa nilazain'i Kristy koa hoe isy andre ady nareo filazana ady isy horohorontany isy mosary isy marety mandringana any amin'ny tany samihafa alohan'ny avian'i Kristy zany dia efa miaina amin'ity za zao ny resaka an'io ny farana ny taona Desambra 2019
dia manao vina mijery hoe taona 24 mijery totsika mijery ny hoavy indray zany hoe ny taona 24 dia efa naseho ahy io izy arety mandringana dia efa niresaka na tamin'ny radio na tamin'ny télé hoe mafy be ny atrehantsika nyity taona 24 ity fa isy arety mandringana faty apatrapatra eran-tany covid zany fa mbola tsy voaka ny anarana fa za tsy nalala n'le anaran'le aretina fa fa niteneniko zay isy fanonganam-panjakana maro samihafa amin'ny tany samihafa ary isy filoham-pirenena ho faty isy filoham-pirenena iongana amin'ny toerany isy olo malaza na mpanao politika na olo malaza ho faty be da be amin'ity taona 24 ity fa minanina zany fa minanina io zany hoe amin'ity taona hitranga amin'ity taona 24 ity dia raha mahita daholo reny rehefa misy reny zany tamin'ny malagasy zany hoe isan'izao fa zao ny fitandremana tokony ataontsika ry malagasy efa niteny iny ho aza farany taona nyteny nanomboka ny taona janvier dia mbola niditra télé niditra radio asainareo mpanao gazety reny dia mbola niresaka n'izany ary natsika rehefa niresaka n'izany ko teto tamin'ity plateau ty dia efa nilaza meloa zany dia anjarany tsirary avy amin'izay mijery izy inona ny tokony ho atao dia tonga tokoa moa zany le arety mandringana ka lefa nytaninao voalohany teo hoe inona ny tokony ho ataony raisina amin'ny lafiny ara-pinoana zany amin'ity zavatra misy ity dokotera zao nanazava tao amin'ny fitsipika sy ny zay tokony ho atao rehetrarehetra isorohana tsy hoe fitsaboana tonga hatrany amin'ny 0 izy hoe mahatsabo zato isan-jato fa mba isorohana ampianan'le aretina dia ny toromarika omen'ny fanjakana dia ny hoe manao kasika dia manao ny elanelana 2 metatra dia inona moa no tokony ifandraisana zany amin'ny ara-pinoana ny ifandraisana zany amin'ny ara-pinoana dia tsotra kely ny baiboly mametraka hoe maneke ny mpitondra anareo dia raha raisina hoe ray aman-dreny indray ny mpitondra fanjakana dia hoe manajany ray aman-dreninareo manaraka n'le toromarika omeny fanjakana zany zay nidirany amin'ny lafiny ara-pinoana aloha zany amin'ny lafiny anankiray satria zay ny voalaza amin'ny baiboly hoe maneke ny mpitondra dia maneke manajany ray aman-dreninareo sy ny rainareo zany zao pasteur hoe tsy nanaraka ny toromarika avy amin'ny lehibe na mpitondra na olon-dehibe tsy haiko eto amin'ny firenena zany ve mivahoaka malagasy matohatra zao ka raha tsika eto Madagasikara ny aloha zany raha jerevana le isa avoakan'ny fanjakana raha nisy avoakan'ny fanjakana io zany ataontsika hoe marina 100 isan-jato tsy misy fa ataontsika hoe marina 90 isan-jato ohatra io isy avoakan'ny fanjakana io zany afempenina atao hoe ny 10 isan-jato zany ny afenina fa ny 90 isan-jato mivoaka io dia raha io zany nijerevana dia manaraka zany ny malagasy satria raha oharina amin'ny any amin'ny firenekafa dia nitsika zao mbola mbola farany vitsy le nisan'ny voniny aretina sy ny nisan'ny olona maty tika zany manaraka ihany zany midrasy amin'ny ankapobeny raha ohatra ka mbola zay resaka zay no tondrana ny resaka aloha zany zay no ataontsika hoe famakina ara-pinoana dokotera Manitra andaontsika zany amaky indray amin'ity amin'ny ara-tsiansa raha nihevitry ny pasteur sy révérend teo marina tokoa zany izy mirahalahy moa zany zao nitondra n'ilay dictionnaireny ny azo hoe adiniko ny dictionnaire thérapeutikako fa raha ny tokony ho izy zay le izy ny ministère fahasalamana manana ny mpaminaniny kio amin'ity aretiny ity le ataontsika hoe DVSSER na direction de la veille sanitaire de la surveillance épidémiologique et riposte raha adikadikako amin'ny teny tsotra fotsiny dia le mamantatra ny aretina mety ho avy ary mieritreritra sady zay tokony ho atao raha efa niseho ty aretiny ity tany ampitan-dranomasina tsika teto Madagasikara mbola tsy namena lay toromarika aloha tany am-piandohana tany volana desambra tany fa ny tao ministera efa nametraka tsara ny amin'ny hoe ohatrohatry ny ahoana ny fomba hitondrantsika ny fanentanana ahoana ny anovantsika ny fanomanana ny amin'ny tobo-pahasalamana inona ny fiofanana tokony hananany tsirairay zany tafiditra resaka faminanina koa nge zao ny eto matanjaka be daholo izy mirahalahy eto akaikiko ozy hoe ny ana le faminanina kely ara-pahasalamana no entinay ao anatin'io direction io no mametraka ngamba taditsika fa betsaka ny aretina nandalo teto amintsika zay miteraka le hoe valanaretina ry pesta ry kitrotro tiandray ry covid asa izy andray no andomba ravaranao fa reny rehetrarehetra reny miankina amin'izay ataontsika i Mille Clément misy fotoana mihira ihany hoe aza manjora amin'ny tsilany dia eo zany tiako atongavana hoe misy fotoana tokoa ny atao ihany loha miverina raha manentana zao ministère ny fahasalamana ny amin'ny hoe ndao ary atao vaksiny atao ohatrany anomboka nahirana izy ity satria
misy olona zao any efa mieritreritra hoe isy ony zany vaccine covid-19 zany tonga de efa miomana-taona ny olona inona le tianao ataony lisany ao anatin'izany vaccine zany zany ve zao le zavatra hafa rehetrarehetra pasteur zao mahay an'izany hoe inona le tena mety ahiahan'ny mpivavaka rehetrarehetra ao anatin'izay vaccine ho avy zay ohatya ministera ny fahasalamana mieritreritra hoe misy zavatra tsy maintsy atao miandalana anakanana vaccine zany ke ny adivana tamin'izany hoe rubéole ny variole mantsy le variole efa tsisy tsony zany ny tiana tongavany eto de ny hoe ny ministera ny fahasalamana miaraka amin'ilay resaka scientifique io aza adiny fa ny ministera ny fahasalamana sy ny scientifique betsaka kongeny mba manana ny finoany tarihan'ry pasteur ihany ao ambadika eo zany de hoe sady mandeha io no finoana apetraka tsara ny ohatra ny tenin'ny révérend médard teo zao de hoe io fitsaran'andriamanitra ozy izy azo eritreretina dolo nge zany eto zao tsisy afaka amin'ny teny mihitsy hoe diso zany na marina zany fa de ho anahy manokana ny rapitso ny itsara azy ary le rapitso ny itsara azy ho an'ny ministera de aloha mitandrina ihany aloha fa sao de hiakatra ihany ty zavatra ty ny fantaniny olona nge de hoe ohatra miakatrakatra indray zany dokotera ty le chiffre andro vitsivitsy zay ohatra ny efa nisy zato teo efa latsadatsaky ny 20 efa nisy tany amin'ny 30 tany ary le isan'andro alazaina kosa aloha hoe tsisy hoe chiffre fenina zany eto ary io tsisy marina tsy misy antotanisa kely veny fa ny antotanisa zany napetraka ny antotanisa tsika farangera tamin'ny zoma ny ohatrotranyzany reny iny le resamin'ny professeur iny ary ny tokony ho fantatry ny olona kosa aloha aza leo mieno am'le amin'ny ray sasankatramo roa lay filazana ny antotanisa iny ny ahitana vaovao fa misy mantsy rehefa tena antanina de firy tokoa moa de samy varimbarina eo am'izao fotoana zao izy somary niakatra kely ny mampidina an'io fepetra ihany za tsy teditsony hoe inona le fepetra pasteur ny laza azy teo révérend mino fa tadidiny tsara ny fepetra tokony ho atao fa tsika rehetra raha tonga teto efa samy nanao arotava daholy ary de mino hoe raha voarainy olona tsirairay zany midiny io idiratsika amin'ny tapany faharoa zay tompokilasy tompovavy tapany faharoa zay idiratsika lalindalina kokoa anatina problématika tadidiko révérend nisy fotoana ianao tany amin'ny faraparan'ny volana martsa tany any vao ny andokely ny aretina teto Madagasikara taoriana ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy zay nataon'ny filohan'ny republika hoe niditra eto Madagasikara lay aretina taorianan'izay ianao nanao fanambarana teny ambony tsimona teny ny hoe ho tsy ho tafiditra eto zany io valana aretina io otrika aretina io za afaka miaro ny malagasy afaka miaro ny malagasy amin'ny paka anoany de efa tsisy hatramin'nypaka zany ny fepitaona nomenao azy de efa tsisy tsika nefa zao amin'ny septambra mbola io ny aretina eto Madagasikara inona ny mety asetrinao an'izany raha hoe ity tsy haiko tadidinao ve zay fanazava zay tadidy zay ito raha mafisina kely vetivety ty vidéo nataonao ty mba ahafahantsika rehetra zany miaino an'le ty zany ny afatra nataon'ny révérend médard tamin'izany fotoana zany be deabe ny olona nyteny hoe ianao sady tokony makany Chine mandeha any any Chine be deabe ny hevitra hoe zany andeha any Chine mbola veriko eto ndre mandeha za tsy akany Chine za raha tsy mila makany any Chine zany fa rehefa nitonontononona fotsiny ianarako hoe révérend médard ho any Chine de afaka ny coronavirus tany Chine eto Madagasikara atsika am'izao fotoana zao tamin'le 20 rehefa nanomboka ny coronavirus za moa nisy olana nanenjika de tsy afaka teny hoe ohatra hoe tsy tiandreo zany nivavahako an'le izy fa bazao koa fa tsy fatako le tena ambadika le zavatra rehefa teny am'izay ny filoha-pirenena hoe mivavaha ny olona rehetrarehetra manao chaîne de prière resiko anazy ka tamin'le 27 mars zany teny hoe meko herinandro io coronavirus io tsy maintsy miala ny sasany afaka folo andro ny azoko antoka aloha rehefa tonga ny fetin'ny pasika tsisy coronavirus tsony eto Madagasikara mpaminan'Andriamanitra misy mahasamihafa ny mpaminany satria ny 5 ministères lazany efesiana toko faefatra andiny raika ambin'ny folo misy ny atao hoe mpaminany misy ny apôstôly de misy ny pasteur mpampianatra sy ny tariny be deabe ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny vavaka nangataka mba ho afaka coronavirus io fa ny anaty zay za dia mpaminan'Andriamanitra de ka zany za zany tsy vitany hoe nivavaka fotsy fa za nanome fetra sommation
tamin'ny nanome sommation zany raha zany nazabesaina azy tamin'ny coronavirus hoe tsy maintsy mialy ianao anatin'ny herinandro na folo andro ary rehefa tonga ny fetin'ny pasika tsy tatrasy tsony ianao zay azy zany fampitandremana nomeko azy a zay ny baiko zay ny décret navokako ary Andriamanitra tsy maintsy manamarina azy zany. Iny révérend le fanambarana ataonao teo iova amin'ny fanambarana iny zany zao aty amin'ny volana septambra sa tsy iova? Iny fanambarana iny a dia faharoa iny araka ny niteneniko teo. Nandefa anankiray voalohany aho 3 jours après iny nandefa ilay anankiray tary ambony mitsinjona. Faharoa zany iny. Ny contenu ny fanambarana dia hoe zéro décès. Zéro décès io a nozonoko zany ny coronavirus zéro décès io. Nefa misy maty tsika zao. Dia nitohizako amin'izay le izy. Izao zavatra lazaiko a voalohany hoa misy vidéo talohany iny hoe zaho ary zavatra teneniko hoe mety tsy marina 100% fa ndraindray mety 70%. Dia ny condition napetrako tamin'izy io zany a satria nazavako tsara hoe fitsaran'Andriamanitra io. Zao za mpaminan'Andriamanitra. Ka zay indrindra mantsy mpaminana hoe tsy mahafantatra no hoe enao zao nafantatra tsara namaritra na moka décret ozy izy anao amin'ny fomba filazan'ny révérend azy hoe tsy maintsy afaka io zavanazy baika avy amin'Andriamanitra amin'ny paka dia tsy misy eto Madagasikara tsony le izy. Dia tohizako amin'izay le izy. Dia rehefa nanao an'iny ny olona rehetra na remarqué ny hena anisan'ny maty. Za ny olona mpanompon'Andriamanitra voalohany nanozona ny coronavirus. Tsisy pasteur saniteny talohako. Zay zany zavatra voalohany zay. Za nanozona ny voalohany dia avy eo dia niangaviko za zany hoe pasteur sasany hoe ianareo mba mivavaha koa mitenena koa. Zay ilay voalohany. Zavatra misy manam-pahatonga ny pasika ny teneniko. Rehefa nitenena iny ny hena ny isan'ny olona tranganiste teto Madagasikara. Tranganiste teto Madagasikara ny hena sady zéro décès nandritra ny 1 mois. Tsika nge volana mai jona jolay reo tika tena ya ka tozako amizay manko izy tanatin'ny 1 mois zany ny hena ary tsisy maty fa ny zavatra nangatahako dia tiny io nge hoa fitsaran'Andriamanitra dikan'izany atsika mila mibebaka zany atsika rehefa mibebaka atsika dia miala le fatezerin'Andriamanitra. Tsy diso zany le fanambarana ataona teo iny zany tsy diso iny. Tsy diso iny satria za mpaminan'Andriamanitra tanatin'ny 1 mois namariny tsisy décès teto taiza nahitanao firenena hoe anatin'ny 1 mois tsisy décès fa rehefa avy eo amizay zany le olona tsy mety hibebaka au contraire za ary no enjendreo anatin'ny Facebook raha remarquenao 4 mois zay za tsy niteny tsony. Te ameatsiny an'le olona zany ianao. Za tsy ny zavatra teneniko ty hoe mila mibebaka ny olona zay zany ny condition ka ny olona tsy nety mibebaka fa au contraire ny olona vao maika manasaritra tsisy mety hibebaka dia aveo faharoa koa nety le fivavahana koa raha tsy afaka nivavaka koa zay satria le ngasany sakana raha hoe tsy makany l'église ohatra ve sakana ve zany mampaminan'Andriamanitra anao zany zao hitsabonina n'le aretina. Azaveko aminao le izy zao ny fandehany raha mijery any Facebook sika ny olona vavahako merany mananjary igny tena nalaza kibony ngezabe teo ny eo no ny hena misy zaza voany ohatrany clapé miondrika ohatran'izao ny lohany tonga dia mahitsy reo rehetra reo raha remarquenao tsara raha le ohatra hoe merany mananjary igny zao ny teneniko taminy ianao akipiny masonao dia jerevo Jesosy nikipiny masony ny anjery izy be dia be ny anjera donc zany tsy ny atao hoe atmosphère de guérison nity healing atmosphère io zany tsy maintsy créena vao misy ny fanasitranana goavana tahaka an'ireny. Tsy sitrana zany io coronavirus aminao sa sitrana le fitsabonao zany corona io sa tsy sitrana zany. Zao fotsiny zavatra lazaiko sitrana io raha ivavahako manina tsy ivavahana zany izy be dia be ny marary am'izao. Misy olona azao zany misy olona tonga any an-trano tsy apoiziko aloha izy tsy apoiziko izy tsy lazainy hoe izy voan'ny coronavirus tonga any ivavahana sitranao izy coronavirus inge navoanany iny eo izy fa misaotranao izy dia reny sitrana. Misy olona amin'izao fotoana zao za miteny zao misy olona tsy maheno fofony président manko ny tenan'igny indray mandeha raha tsy disa hoe raha vo tsy maheno fofony anao efa izy be dia be ny olona telefony anao tsy maheno fofony dia afaka le tsy maheno fofony. Misy ny olona sasany tena fa marary mihitsiny
dia ivavahako dia afaka zany hoe zany a ny cas par cas ohatran'izay zany a no vita atao hoe par téléphone ohatran'izany fa raha ohatra hoe ny cas ankapobeny io zany a mila vavaka io a mila micréer ny atao hoe atmosphère de guérison zany hoe zany ny atao atmosphère de guérison zany ao am-piangonana dia ny fanaovana worship dia rehefa manao worship misokatra lanitra mahita jesosy midina ny olona mahita anjely ny olona ohatran'izay zany zavatra sitrana ny corona aretina rehetra fa tsy hoe corona fotsiny ay pasteur Mayol dia ara-ponoana izy ty sara ary-tsiansa zany raha zay ny hevitry ny révérend nanahoana nareo teo amin'ny ivon'ny équipe apocalypse niasa ho an'ny firenena ve nitsabo ho an'ny firenena ve le zany mandray roa izy io na nao amin'ny baiboly aza tsy ny marary rehetra no nisitran'ny Kristy tsy ny jamba rehetra no nampahiratan'ny Kristy tsy ny olona demoniaka rehetrarehetra no nafahan'ny Kristy fa zay sendra nandalo azy misy miteny ny baiboly hoe zao ny famantarana naraka zay mino ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ny marary ho an'izay mino zany zay fa ny olona tsy mino dia ny siansany azo no mitsabo azy satria raha ny amin'ny tany mandroso zao ohatra tsy mila resaka finoana zany ny olona ny amin'ny tany mandroso raha itsabo ny tenany izy fa ny azy dia ny siansa ary efa mandroso be ny zareo ny teknôlôjia ny fitsaboana dia rehefa tsy voatsabo ny siansa ianao dia efa aminy maty ianao zany zay dia manana ny ampy kory zareo fa ho atsika ty amin'ny tany andalam-pandrosoana amin'ny tany mahantra lafo ny fitsaboana dia voatery zany ny olona mitady fomba fitsaboana moramora na io any amin'ny fitsaboana amin'ny odigasy tiako resany odigasy zany hoe zava-maniry zany fa tsy hoe ombiasa na biskidy any izy mandeha mba moramora na izy rehefa tena tsisy vola dia manatona mpivavaka any amin'ny fiangonana dia mivavaka ka amiko a mahasitrana daholy na ny siansa na ny fivavahana fa ho an'ny olona manam-pinoana dia fa zatra izy ny hoe na ny finoana dia any no raha fa marary izy dia vavaka ny azo no ataony zany dia mandeha ho azy ny azy zany iny tsisy vola alony eny fa ho anareo zany zao ve nitsabo olona ve pasteur zany tondram-bavaka ny fiainan'ny olona salama ve ka mazava ho azy dia zay ny asan'ny pasteur ohatra hoe ny asan'ny dokotera zao mitsabo ny olona ranofo fa raha i dokotera zao nitsabo marary eo aminazy ka hoe aonao ivavahako dia tonga saina le marary hoe ahoana moa ny ivavahanao fa tsy tsondrominao nefa za marary raha zay aty mipivavaka koa na ivavaka an'le olona dia aonao tsondromina dia ho gaga koa le olona hoe fa ngamo tsy ametra tanana fa ho tsondrominao ndray pasteur dia le finoan'le olona ka samy manao n'le tandrifiny zany a ho an'izay manam-pinoana zay marary rehetrarehetra na voan'ny covid zao mety tsy makany amin'ny hôpitaly mihitsy izy fa mety any am-piangonana izy no mandeha fa ho an'ny olona tsy dia tena matanjaka ny finoany a dia manatina dokotera izy ka samy mitsabo daholo zany a na ny dokotera na ny ara-pahasalamana na ny ara-pivavahana ny misy olona zao miteny hoe noho ny fahaizan'ny fanjakana sy ny ministeran'ny fahasalamana na feny io a na kely ny marary sy ny maty dia ho an'ny ty amin'ny toko mpivavahana iray dia milaza hoe raha tsy vavaka natao tsy niena ohatran'io a nisan'ny marary a tsy vitsy ohatran'io nisan'ny maty fa vavaka ny nampatonga pasteur am'izay arrêté amin'ny resaka siansa zany sa amin'le vavaka dia dikan'izay zavatra mifameno zany reo fameno reo zany fa ny zavatra azo tsy azo idikevitra kosa aloha dia zao misy zavatra tena tsy vitan'ny siansa mihitsy fa vitan'Andriamanitra inona ohatra zay zany satria resaka covid andresantsika zany zao ohatra fotsiny raha amin'ny siansa zao a ianao tsy sitrana amin'io aretin'io a raha tsy mihinana ataontsika hoe misotro covid organique sa ohatra na mitsindro na fanafody na vaksiny donc zay zany ianao vao sitrana amin'io fa amin'Andriamanitra mety tsy mila an'izany ianao fa vavaka dia sitrana io dia tsy possible zany raha misiansy hoe ianao ve dia ametra tanana kely fotsiny dia teny kely ohatr zao dia asitrana ny olona io amin'ny siansa zay ka zay maka lizy fa amaranako n'lizy fotsiny dia ty hoe dia ianao maka nyresaka kely taony amin'le hoe ny pasteur Médard le nanao fanambarana izy taony amin'le hoe amin'ny paka io dia tsisy tsony io asitrana io izy izy tsy hoe koronay miaro amin'ny pasteur Médard zany a fa amin'ny lafiny anankiray a raha ny fahazoako an'lizy mba fikasana koa ny azy
mba maminany tsara izy zany a hoe alora angamba aminany tsara fa misy mpaminany ve fa tsy feno zato isanjato lazainy vavany tanteraka sa misy hoe 50 isanjato amin'ny zavatra nyteneny ihany tanteraka ka zay manko le resako eto zany zay hoe mba maminany izy hoe maminany sosy fiadanana ho an'le fireneny tsisy madiso azy am'zany inge na diso ny azana mariny satria izy tsy maminany loza fa ny andra iny famadika am'izay ny ale zavatra omen'Andriamanitra nandray loza foana itsak'izay mandeha de zay mpitondra ny fandimby tao vao tratra n'io faminanina loza io daholy tsisy niperaka tamin'ny toerany ny ala daholy ka miresaka an'izany ny baiboly raha toka meko toko sy ndinina anankiray fotsiny zany amaranako ny azy zany de meko anao ny fitenenana Jérémie toko 7:20 andininy 7 hatramin'ny 7 izy miresaka toy izao raha nilaza ny mpaminany anany anankiray fa hoe tsisy babilonianina zany ho avy eto Jerusalema anongona n'ity fanjakana ty fa iveriny reo i Jérémie nefa maminany hoe iongana io fanjakana io de ho avy ny babilonianina de mifanatrika eo zany ohatra hoe zay sy pasteur Medara zany zao hoe samy mpaminany anankiroa zany mifanatrika eto fa tsy mitovy le hevitra izy maminany fitahina sy fiadanana ny andray loza no zavatra seho ana de zay le verset hoe Jérémie 28:8-9 hoe ny mpaminany zay talohako sy tany lohanao i Jérémie sy anany azy zany miresaka de afaka miresaka hoe mpaminany zay talohako hoe zay révérend Medara zany etoko ny mpaminany scientifique koa zany samy eto zany de hoe ny mpaminany zay talohako sy talohanao hatramin'ny ela de naminany ady sy loza sy arety mandringana ho any amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe ny amin'ny mpaminany zay maminany fiadanana raha tanteraka ny teniny de ho fantatra fa ho mpaminany ny rahan'i Jehovah tokoa izy zany zany hoe misy zany ny mpaminany maminany fiadanana misy mpaminany maminany loza amin'ireo zavatra mitranga reo zay nareo zany zay zany nareo dokotera Manitra naomby ary ve zany le fanafody ara-tsientifika nitsabonan'le ny olona reo tahaka ny CVO ny manibesi sy ny sisa le fomba fitsabona angamba aloha ndao resahana kely ny fisehoan'ny aretina Covid-19 ane efa mifampiresahany karazany roa izy io misy lay misy fisehoana aretina symptomatika ny ilazana azy miakatra ny hafanana kokoaka kely vovony sery ary mety mivala anarany sasany iny lay symptomatika fa misy le atao hoe asymptomatika ary io miankina amin'ilay hery fiarovana ao amin'ilay olona raha miteny aho hoe hery fiarovana de entre guillemets zany ny hery fiarovana samy mandray zay andraisany azy am'izay hery fiarovana fa am'zana arsa amin'ilay naharsa amin'ny fomba filaza azy rehetrarehetra rehefa mipetraka tsara lay hery fiarovana ao amin'ilay tsirairay de tsy afaka mihetsika firy lay virus zay mahatonga le hoe asymptomatika iny indraindray le tsy mila fanafody iny hoe sitrana tsy amina ody ozy ny fivolanana zay ny tianambara am'izay zany de zao ny fitsaboana zay iandraike tamin'ny ministera amin'ny fahasalamana ane ka tsy mifantoka fotsiny amin'ny hoe iza ny tsy mokaretina iza lay olona de ahoana fa hoe misy an'ilay atao hoe amin'ny teny teknika traitement holistique ny ilazany azy global lay vatana saina fanahy no tsaboana ngambagaga pasteur zao eto hoe ny anay scientifique ihany fa azadiny fa ny olombelona nge vatana saina fanahy ary reo vatana saina fanahy reo amin'ny traitement holistique any anatina dictionnaire thérapeutique zany de afaka ampiarina avokoa ary zany ny sin'ny fanentanana atao isan'andro raha vao mandeha kely zao fandarana de reto lay fepetra averimberina matetika rehefa milamina ny saina petraka tsara amin'ny fanahy tsisy ikorotana ny vatana fa zao ny tadidio matetika koa misy fifanarahana ihany koa eo amin'ny vatana sy lay tsy mokaretina rehefa matanjaka tsara lay vatana de mipitsapitsa ho fotsiny lay tsy mokaretina ary zany mahatonga anay iteny mandrakariva hoe aza manao reraka loatra ary aza miary toro be loatra ny antony ny etsorabe rehefa reraka io vatana io manararoatra ry tsy mokaretina sy ry bakteria isan-karazany inona zany ny iresahako anatin'izay ny ministera amin'ny fahasalamana rehefa hitsabo azadiny fa eny amin'ny hôpitaly inge misy chapelle atao inona fotsiny tsy comprimé kosa aloha zarainao amin'ny chapelle tsy hoe injectable fa de manamafy ny finoan'ny olona ary zay mahatonga le resahako hoe traitement holistique ny ministera amin'ny fahasalamana mahatona anaiky ny fisin'le chapelle na lay efitrano azo ivavahana eny amin'ireny tobo-pahasalamana lehibe
ACRB ACRA raha eto Antananarivo fotsiny any amin'ny faritra be deaibe zany de mahafantatra fa misy lanjany lay finoana de ny finoana indray samy manany azy eo fa ny tanjona de hoe samy mba manana zavatra fikiriny ary eo amin'ilay fikirina de io le tonga amin'le tenen'ny docteur Manitra hoe tonga avarak'izay finoanao. Ato anatin'ny tapany faharoantsika nana vahiny amin'izao ala zao tompoko lastovavy Cohen ovaintsika mahino angamba ianao Cohen na miarabanao tsy maty fo manaina aloha fa nisy loza nitafian'ny Jula tamin'ny lalam-pirenena mandeha makany Asambava iny ianao Cohen arabaina aloha tsy maty fo manaina io le loha hevitritsika ady amin'ny Covid-19 ara-pinoana sa ara-tsiantifika zany izy io ho an'ny Cohen manokana inona mety fandraisanao an'izay? Miaraba ny fandarana fandarana rehetra dia miaraba ny tokandrisany fandarana dia miaraba ny vahiny rehetra izay ato amin'ny plateau amin'izao fotoana izao miaraba ny manokana ny pasteur Mayolina sy docteur Manitra sy ny vahiny izay manampy ato ny Cohen Rivolala tikitakotoany Madagasikara. Ia, misy tokoa moa reny zany ny lalako nandeha aty amin'ny faritra Sava dia misy nanafika teo amin'ny kizo hiditra ny Ambanja iny fa no ny fitahiana ratsy na piso tontolo zao ny pouvoir sy ny hery miasa moa zany dia tsisy naniny izay fa ny tômôbilina no misy fahampotehana izany dia manontany moa anao zany ny amin'ny hoe tiesaka Covid ty hoe siansa ve sa finoana no tokony hidivana amin'izy io. Raha siansa aloha zany dia ny any an-dafy aloha enjana no itsika enjana ny siansa sy ny tanjaky ny firenena sy ny tanjaky ny fitaovana. Raha ny ara-tsiansa koa dia matanjaka ny any ivelany zany. Nefa ny any ivelany dia hitantsika fa anarivony ary analina no maty anarivony isan'andro ary betabe ny olona maty isan'andro ho an'ny any ivelany zany. Nefa reo tena manana ny siansa sy ny fanafody ny tanjaky ny firenena ihany koa. Fa tsika eto Madagasikara dia eo amin'ny 100 mahery eo zany no raha ny sitra zany eo amin'ny 100 mahery kely eo zany no ohatrany mbo matiny zany tao anatin'ny 5 volana satria Madagasikara dia manakasina le vahoaka eto manakasina ny tany amiko zany dia hoe sehatra ara-pananina tonga nitsy dia nandaitra teto Madagasikara sa manokana dia fa namoaka tamin'ny reny famoahako tamin'ny vaovao ny conférence de presse ny mass média rehetra reny tamin'ny volana février sy ny volana mars iny navoko sorona tany Montagne Sacrée amin'ny mampitony fivavahana hebreo ahy sy mampisabo ahy dia efa nanao ny fisoroana rehefa teny tamin'ny mpitondra fanjakana mihitsy tsisy dikan'io ary zany dia tsy resy lahatra mihitsy tamin'ny resaka confinement satria nampilasaka be an'le toekareny to Madagasikara sy lasa voafehy be le fiainan'ny vahoaka nefa io aritina tsisy dikan'io ho an'ny eto Madagasikara satria ara-panaly netiko ny ady aminy zany za dia nisan'ny niady tsy nampatanjaka an'io resaka coronavirus io teto Madagasikara ary zay moa ny asako satria mahazanaky ny tangalamena ahy dia mampaminany ilay paharisina piso tontolo zao koa niady mba hanasitrana ny firenena malagasy dia tsy mila baikono ary tsy mila baikon'olona fa tonga dia rehefa misy loza mitatao na cyclone io na arety mandingana hiatra amin'ny firenena dia tonga dia lasa manao sorona dia mangataka manao ny kabalina sy ny mouvement spirituel ataoko amin'ny fivavahana hebreo zay ataoko dia io zany dia hitatsika io fa tsy nafaty olona nge teto Madagasikara le Covid fa olona efa voan'ny diabeta sy olona sepotra voan'ny tazo no ndririnina reny maty reny ary lazaiko anareo fa ny dengue sy ny tazo voany sy ny dengue eny no tena tazo moka koa no tena mamono olona betabe anarivorivo neto Madagasikara fa tsisy mivaky loha fa zany Covid-19 zany dia efa nisakanako tamin'ny pouvoir dia mivaly zany ny any mivaly zay fahatenapetrako zay dia hoe ara-panahy zany ilay hoentina miady amin'izy fa siansa zany tsika tsy avony an-dafy mihitsy fa ny an-dafy betabe ny maty fetantsika olona kely ireo mba matiny ara-panahy zany le izy ary tena zany isany nanao an'izay zavatra zay. Fa ianao ve moa zany zao ianao sy ny tiktak toanao ve zany zao fa mba nahasitran'olona zany fa enina maheno ve? Ny azy zany tonga dia teneniko mihitsy fitsaboana ny Madagasikara ray manontolo nataoko tamin'ny Covid-19
satria amiko zany dia mitovy amin'ny tazo sy ny gripa mikokoaka voan'ny gripa ny an'ireny zany izy io fa izy moa andrandraina be satria misy business be dabe ao anaty misy volaniditra be dabe ao ny fanjakana dia tsika moa tsy dia hoe misakana sy tombontsoan'ny fanjakana zany fa ny fitiako fotsiny dia hoe le fiainam-boaka lasa perta ao anatin'le izy fa efa nanaovana resaka ho an'ny mpanao gazety sy namoaka hevitra be dabe zany tamin'ny mass media reny fa nisan'ny tsy nankasitraka ny confinement sy ny couvre-feu fa dia hoe andao hidivana amina resaka amin'izao fotsiny le izy ohatrany hoe mitazo tsotra reny fa satria efa nanaovako sorona tsinona le izy dia hoe tsy mandaitra eto Madagasikara zany io zany efa ny garantian'izany tamin'ny volana mars tsy mandaitra eto tsy mandaitra eto ninina kabary zany fa io moa zany dia misaina miorooro ao anatin'le izy dia matahotra dia voan'ny gripa fotsiny olona raha dia efa matahotra fa za manokana zany fitsaboana amin'ny ankapobeny tonga dia nanaovako sorona dia mpandeha dia tsy mandaitra eto Madagasikara io zay zany no zavatra nataoko fa za mitsabo ny olona rehetrarehetra mihitsy na ny olona voan'io na ny voan'ny aretin-kafa na ny aretina tsitra-panafody zay tsitra dokotera reny moa zany tena tsaboako ka ny resaka covid zany iny misotro CVO dia vita misotro zay olona kamo misotro CVO dia avisotroko ny tambavoko aty amiko fotsiny tonga dia sitrana ho azy io zany fa io tsy aretina be hoe tsaboana manahirana be zany fa ny ohatrany hoe terroriseny saitsika dia lasa ohatrany hoe lasa grave be izy fa amiko dia aretina tsisy dikany izany covid-19 zany raha ho an'ny Madagasikara satria efa nanaovako sorona noho izany ara-panahy itsaboanan'io fa tsy science ohatrany amaivaninao le aretina zava-misy coen mpaminany anao zany mpitsabo sy mpaminany anao zany oviana zany tsika no afaka amin'ity covid aty ny coen rivolana moa dia mpaminany eto firenena malagasy ary zavatra lazaiko dia ino no zavatra mitrango amin'le firenena satria tamin'ny novambra nefa nanambara zavatra izy io hoe taona 2020 taona 2021 ho dia crise eto Madagasikara zany ka hitantsika io zao izy io fa mihitoka tokoa ny fiainam-boaka io ngefa raha tsy nasiana an'ireny couvre-feu sy ny confinement entana be reny fa niraisy no toy ny gripa sy ny tazomoka fotsiny le izy dia tsy nisy crise be manahirana amin'izao fotoana izao lasaka be ny taux de croissance atsika io zany fa io moa zany zay ny décision ny fanjakana dia izy no mitondra dia izy no manapaka dia tsika manaraka fotsiny zay lalàna petraky ny fanjakana fa amiko zany dia ohatrany hoe zavatra io nge sady tsy manomboka ny tapitra nanomboka izy tamin'iny fa ny fatapera zany amiko dia hoe efa naovako sorona io dia nanomboka izy tamin'ny volana marsa fa amiko dia ohatrany hoe tamin'ny volana marsa reny ihany dia efa tapitra zany resaka covid-19 zany fa aretina ny olona maty reny nge olona 400 maty ny eo anatin'ny bolana tsy aretina nge zany tazo zany ohatrany gripa ohatrany hoe olona voan'ny bonibony voan'nkotrotro izy sisa ohatran'izay zany niady izy amiko zany tena hoe tsy manome valeur an'io aretina io mihitsy aho zany raha ikoaina rivolana tiktak do manokana dia tsy manome valeur io aretina covid-19 raha ho an'ny Madagasikara satria za matokony zavatra nataoko ho an'ny Malagasy tokony pouvoirako zay efa nampiasaiko nakatahako tamin'ilay nahasina piso tontolo zao amin'ny fivavahany hébreu zay tarihako no nanaovako sorona izany tamin'ny montagne sacré sy ny synagogue amin'ny temple zay misy zay misy ahy moa zany nanaovako ny sorona dia ho an'ny Malagasy rehetra iny fa tsy ho ahy rerina ho an'ny fianakaviako na ho an'ny mpinao amiko fa ho an'ny Malagasy rehetra dia amiko zany dia hoe nanomboka tokoa ny covid-19 tamin'ny volana marsa fa amiko dia tamin'ny volana marsa ihany dia efa nifarana le izy zany fa ny crise napetany io makany amin'ny 2021 asa zay coen mbola ao satsatsany ia misaotra anao coen rivolala zay manao fitsidia paritra ny amin'iny faritra avaratry nosy iny amin'izao fotoana izao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana samedi tamin'izy oaly zao misaotra coen tika rehetra dia misaotra toko zay ny hevitry coen manakambara fenareo révérend pasteur Mel docteur izy aloha nanotaninao voalohany atodika ty amiko ianao nanao sorona zany izy efa hiaro amin'ny vahoaka malagasy pasteur Mayol ia ny amin'ny kristianina moa zany aloha dia tsy mety tsony le sorona raha kristianina tsisy kristianina manao sorona zany tsony zany zao fa io moa zany samy manana ny finoany ny olona tsiraray avy dia samy manao zay fomba araky le finoany zany ka raha iady amin'ny covid izy zany dia tsy manino zany satria zay ny fombany za tsy manome tsiny zany satria hoe malalaka ny olona amin'ny finoany amin'izay zavatra zay tiany atao tsy azonao teriterena dia raha ho an'ny jiosy zay tsy nino an'ny kristy hoe efa tonga teto ambony tany efa maty tamin'ny azo fijaliana
dia mbola manao sorona tokory zareo araka ny zavatra nisy tany amin'ny testamenta taloha fa ho an'le kristianina nino sorona farany nataon'ny kristy to amin'ny azy fijaliana dia efa tsisy manao sorona intsony ka ady amin'ny aretina moa zany le resantsika eto zany dia manao daholo ange zany ny olona rehetrarehetra araka n'izay fombany mampandala amin'ny fomban-drazany any amin'ny fomban-drazany izy manao ny mpanao sorona ny misorona ny veriny fa sitrana anazy ny mpaminany milaza fa ny soratra masina fivavahana no asitranana n'io aretina io dia samy dokotera ny mpitsabo rehetrarehetra manao zay fomba asitrana an'le aretina zany hoe misy basy maro vava ihany zany miady amin'le aretina coronavirus ka rehefa tsy avovy ety tsy mba voty misy ilona anankiray ity dia samy manao zay ataony eo fa amiko za tsy dia mba metimety loatra amiko ny fampitsaratsara hoe zao zany na zao zany fa dia samy manao zay fandehany eo zany ny olona dia résultat no hita eo hoe ny fanjakana afa-po ve ny fanjakana amin'le izy fa tokony ataon'ny fanjakana fotsiny dia tokony avela malalaka le olona zany amin'izay everiny fa hitsabona n'le aretina covid zany fa arety mandringana efa eo izy io eo ary anankiray tiako resana farany ny arety mandringana zany atao amin'ny baiboly dia mazava fa Andriamanitra foana no manao an'le izy ny dikany zany mety diso ihany le fivavaka tsika kristianina raha angataka vavaka tsika amin'ny jesosy hoe foano any io coronavirus io fa tsy mety aminay fa ny zavatra tokony ho ataotsika dia ny hoe aretina avy aminao zany Jehovah'Andriamanitra fa mangataka famindram-po aminao re zay malagasy ohatra zany mangataka famindram-po aminao zay mba mamindrafo amin'ity firenena malagasy ity zany vavaka izany dia angatahanay sy tononay amin'ny anarany Jesosy Kristy fa lasa mifanohitra amin'Andriamanitra indray tsika raha miteny Jesosy asakano nefa Andriamanitra no mandefa n'le arety mandringana dia ohatrany tsy fahazahoana sy fatakarana n'le hevitry le soratra masina mampatonga n'le vavaka zay za maheno vavaky ny olona sasany matetika hoe sotrano Jesosy ty aretina coronavirus ty fa Jehovah no angatana famindram-po dia atao amin'ny anaran'i Jesosy le satria Jesosy hoe ninninona angatanareo amin'ny ray amin'ny anarako dia ho ataoko zany zavatra zany any amin'Andriamanitra zany no mangataka ianao dia atao amin'ny anaran'i Kristy le izy mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka azy zany Révérend Médard anisan'ny fantaniana napetraky ny olona amin'ny Facebook ny RTA officiel mombanao misy fantaniana mavitsivitsy ny hoe ianao nafantaran'olona anao le miteny tenin'anjely miresaka mivantana amin'ny anjely any koa ngamana ahoana zany mba firesahanao amin'ny anjely amin'ity zava-misy eto Madagasikara ity zao ny firesahana amin'ny anjely ny fiangonana misy dimension telo zany ny ositra dimension voalohany ositra ho an'ny olona zay mpanonta ka te hibebaka izy dia satria ny fanahy masina mahatonga ny olona mandresy lahatra ny olona mahatonga azy hibebaka fa tsisy olona hitady an'Andriamanitra zany raha tsy fanahy masina ositra faharoa ndray zany ho an'ny olona zay efa tafiditra amin'izay izy ka te anoasan'Andriamanitra izy te hampiasa ny herin'Andriamanitra izy dia ositra faharoa zay dia ositra fahatelo ndray zany ositra dimension ambony kokoa le fahefana manokatra ny lanitra fahefana manokatra ny lanitra mampidina ny anjely mampidina fahagagana Jesosy midina Jesosy midina be dia be ny zavatra zay zany nisy tao am-piangonanay misy olo efatra nalefako tany aiza moa iny 10 nalefako tany Ambatofotsy ny olo ao an-trano mahita ireo 9 dia mitsodano ny pasteur anankiray dia aveo farany un mois tonga avy le olona mivavaka zany tsy mety hitany foana izy dia izy nanontany hoe fa aiza le namanareo le fahafitonareo aiza to tsy hitako mihitsy io teo foana zay dia betsika zany misy eo matetika zany ny vidinan'ny anjely ohatra zao misy namany anankiray pasteur anao concours izy dia sujet tao tamin'izay zany l'électromécanique relation entre mécanique l'électricité électromécanique tsy haiko io izy ty tsisy affaire olona efatra izy candidat teo nalainy le sujet nisokafy sariko ny hitany tao inona dikan'izay dikan'izay zany ina moa ty le fisehoany anjely baiboly nilaza hoe Paul izy za efa tany Korinto za efa nitsara anareo hitsy tonga tany akory zany hoe zany ny fanahiko zany mitambatra amin'ny fanahy masina afaka mandeha
afaka mandeha manao fagagana manasikana manotsaina ny olona ka zay indrindra matsy amin'izao fotoana zao matsy mitady miracle tady fagagana zany malagasy ianao ve afaka mba miteny amin'ny anjely mba sitrano zay efa nanao de le fasara ohatra tsy haiko inona ahoana le iresahanao amin'ny anjely zany mba hanisitrana an'izy io zao ny zavatra napetrako teo efa nanao de un mois tsisy maty teto de nangina satria ohatrany hoe misy manakina foana nefa niena de ve niakatra tapoko izy nangina ivavaka hoan'ny olona hoan'ny malagasy ako mitenikeve pasteur eritina aloha pasteur révérend Médard le miresaka amin'ny anjely zay anao ve teny gasy sa miteny frantsay sa miteny anglisy sa tena teny hafa mihitsy le izy zao zany izy ny atao hoe teny gasy malagasy ihany teny azy ny atao hoe teny français ihany teny azy gasy miteny frantsay ka gasy koa miteny français fa ny any an-danitra jesosy andriamanitra ino ny razany azotsika zany ino ny razany izy sady tsy gasy tsy malagasy izy zany andriamanitra izy de anjely hitanareo tsara ka le resaka fampiresahanao amin'ny anjely zany anasitrana nanjy mbola tsy niresaka tamin'ny anjely de mba te alala kely itsika zany zao anasitrana ny aretina zany enao miresaka mivatana amin'ny anjely mba resao ny anjely mba anasitrana atsika zany eny de miteny inona le resahana ho azy zany teny lanitra aty ahoana mbanao voatra zay pa révérend koa zany anjely ho avy eto tsombotsika izy ngefa mifandray amin'ny tonga de atao de io mba meo teny firesana kely mba hoin'le manatrika ataoko io rehefa avy eo teny anjely ataoko io ato anaty tapany faharoma atsika so de mba misy fiomanana kosa tsisy fiomanana tsisy manana zany miomana ny ala tany an-trano za tonga eto io efa feno fanatrehan'andriamanitra io tosika resety tekere tatisy kokolo soto tetisy restetsekere uzoniko farany io coronavirus io tsy miakatra tsony tsy miakatra tsony ary tsy maintsy miena tosiresitesika resety itsy tatikoros tosikare zay fiteny anjely zay azavao kely hoe zay tsy fantatsika hoe makaiza zao zavatra lazaiko uzoniko ny coronavirus amin'ny fiteniny anjely uzoniko ny coronavirus io betsaka misy ola mana hoe mbola hitombo izy io uzoniko io mba tsy hitombo tsony mba tsy hitombo tsony io fa iena foana ary eto koa zany za zany mivavaka hoan'ny vahoaka malagasy koa zany mba hibebaka tosycromatosy zany dikan'le ozonina tosycromatosy ny dikan'le ozonina zany raha dikany tenin'le anjely zao ny zavatra lazaiko aminareo ny fiteniny anjely dia tsy translation tsy traduction fa interprétation zany hoe zany izy miteny de le hevitra zany no mivoaka raha mandika azy satria tsisy dikany koa ninty le fivavahana koa zany raha ohatra ka hoe tsisy fandikana azy fivavahana moa zany fa raha faminanina avy amin'andriamanitra izy ka andriamanitra no mampiteny le olona ilaza zavatra amin'ny olona kanefa tsy adikany amin'ny teny gasy na teny frantsay igny tsisy dikany amin'ny olona tosycromatosy zany interprétation fa tsy dika teny interprétation hoanao mandokana tosycromatosy azavako sara le tsy motamoa tsy traduction hoe syllabaire hoe zao égale zao fa hevitra voakan'iny de iny zany iny hevitra iny zany no azavaiko averiny kely izy teo révérend le manozona teo tsy am'teny tosirostoskorosodetsikere tetikerostostekiriri rodesetiki tosiresitesikere uzoniko ny coronavirus tsy afaka mitombo tsony eto Madagasikara ary ianao zay mijery am'zao fotoana izao raha marary ianao miantsoa ianao fa manasitrana anao ny tompo ianao marary zao mijery an'izao manasitrana anao jesosy tam'izao fotoana izao mitsangana ianao tenisy tosokorosetisikety pasteur maila ve tena enjana be zany fiteniny anjely zany grave be zany za manokana tena enjana mihitsy ny fahenokana zany fa misaotra anao révérend Médard fa tena mampidera mihitsy zany an'zany fa miteniny fantaniko hoe fa ahoana mono ianao rery zany eto Madagasikara mahay amin'ny teny anjely io sa niondrinao koa mahay an'izany ny olona mpivavaka amiko efa betsika ny mahay efa betsika ny mahay mampidina anjely efa betsika ny mahay ary maro amin'izy ireo zany olona vavahany izy ireo matony ny olona menjery io zany misy fisokafany lanitra io satria ny olona zany tonga amiko io raha jerinao tsara mijery efa nge ambony iny hitanao jesosy mbola miteny fotsiny defa menjery
defa minjira manokitra ny lanitra zany zany hoe raha pito zany tsika na ho avy a miaina zany io coronavirus io zany zao tsy anakereto amintsika ntsony zany io satria efa nosonao tsy anakery ho io tsy anakery ho io izao moa fa manomboka misokotra ny fiangonana za moa mbola tsy makany a ny problème kely fotsiny za zany tsy afaka manao atmosphère de guérison zany healing atmosphère zany hoe zany a mila ola betsaka zay vao mety a de ny olona mioraka ny olona feno fanahy a de am'izay fotoana zay zany a rehefa vita iny zavatra iny za zany miodikodinao am-piangonanao zany za ny olona rehetra ao mahita tonga de zay tany andalovako zany mianjera ny olona sasany mahita mazava be andalovako io vita iny avy am'izay le mararo dokotera manitra sao de manakambara mitosy cross monsieur Ertina za zany ohatra ny lasa saina hoe efa tsy ao anaty vala famaritana tsony avy zao domaine de définition sa ahoana zao mantsy le izy ny marary de mananjo ifidy ny mpitsabo andehanany zo amin'ny marary zany de za ohatra ny aka ny domaine de définition akany aloha hatreto fa de hodiniana raliny reny rehetrarehetra reny na zany teny amin'ny anjely zany arasa raha eny ahita tory ve zao za ralina fa zany zao mampieritreritra hoe za zany manana tsy nitsamboamboatra fotsiny eo ambo fandriny eo raha hoe zao mantsy le fipetrany ity aretiny ty a hatreto aloha test no ahitana azy PCR na le Genexpert io moa le resahany na niditra telefônina teo raha nametraka mihitsy hoe ny any ivelany any efa enjana fa ny atsika eto tsy zany fa ozy hoe eto amintsika misy test aloha fa mbola tsisy test kosa aloha teto hitsapana ny fanahany tsirairay a hoe tena tonga de test TDR de tonga de milama ao tsara ny fanahanao na iny zany mbola jereny zany amin'ny manaraka hoe ny misy anticorona ve iny fa eto zany a raha hoe resaka fitsaboana de mananjo ny olona anatona zay mpitsabo everiny asitrana azy zay kosa aloha mazava na iny ry adinonao ara zao ny nanafatra mpitsabo ny eti-parazana fa tokony mba samba ketriketrika teto daholo ny am'zany satria ilaina ange zany ny bingo manao matsy ihany ny tsy tokony ho eto am'le hoe mety misalovana ny any sasany fa raha ny tokony ho izy de ny hoe ilaina lay tsirairay ao anatin'zany fa nampanahy a fotsiny hoa matetika tokoa resahana ny kristianina rombahana fanjakany lanitra asa zao hitra pasteur nizy fa hoe rombahana fanjakany lanitra de ozy a mahita andreto olona mandeha misisika amina busy de tena kristianina daholo zany izy reto fa tonga de mandrobaka be tsisy mielanielana mihitsy tsisy tsony le hoe fanajana lay mba hoe aloha ny zoky olona mba hiditra meloha andao ilahatra tsara daholo de mba miditra tsirairay fa ozy a hoe so de mba diso ara ny zavatra nampianarina am'tiny hoe rombahana ny fanjakany lanitra de mibusy koa ny rombahandry zalahy so de tokony mba hapetraka ihany hoe fanjakany lanitra re tompoko iny fa mibusy aloha ilamina fa ny ola atsika taxi brosy zao mandeha ny busy efa nandeha raha tsy manana le fanajana le fepetrany Ertina de tsy haiko aloha fa za zany nanjary oatra za zany zao sady faly a nohatrany misy tahotra kely ny aminy hoe anomboketo ozy ny révérend tonga de tsy tena ozy milamy manjay tsika ary mpiasa amin'ny fahasalamana fa raha mitombony zany resaky révérend zany a mba mitsotsotro tsika mba tsisy de aretin'ny ny ayako zany de ny hoe so de mitady zavatr'afo zay vo hitombona fa so de ny zao mantsy zavatra nisy raha i namana ndao ndray resaka ny boka aloha tsika tamin'ny fotoan'androny zany isan'le hoe namana boka de nitady any Elisa mpaminany izy mba nasitrana azy mba sekolelady zany mba nahenona ihany zany de zao mifipetraka le izy inamana zany tonga de nieritretra hoe rehefa mifanena amin'ny Elisa mpaminany a tonga de sitrana ina cause fotsiny ary izy tonga de sitrana de nefa ozy Elisa tam'izay fotoana zay ndana miditry impito ary amin'ny Jordany ianao aloha lon'ny rano impito de ozy namana ko ahoana raha angady raha am'izao resaky tsika zao ohatra mampimeko enao zany raha am'izao tsika no ampiresahantsika le olona fa ny teny ihany ny ekipa ny namana tam'izany hoe nana raha nga ataovy ihany zany a de nataony namana tokoa fa zay namana vo sitrana de teo vo resy lahatra hoe ay tena nety ihany zao zany ihany raha zany no ametrahana azy am'izao fotoana zao de ozy a hoe na finoana io na tsy finoana misy fepetra arahana foana ary mifepetra arahana de miverina am'tenin'ny pasteur Mayolina teo hoe ajao le ray aman-dreny mbola eto amin'ity tanàny ity aloha tsika zany misy lay rafitra ifampizarana de andao apetraka tongotra mbola mipetraka amin'ny tany
dikan'izany zany mbola eto amin'ity tany fandalovany ity a misy zavatra mipetrapetraka eto na ny lalam-pandroenana raha mipetraka tsara mihitsy tiako atongavana dia ny hoe rehefa apetraka le hoe ajao ny elanelana ajao lay fihetsika sakana tsy anaparitahana lay tsy mokaretina ka raha milamina io zay avao mba milamina dokotera Manitra zany mbola tsy resy lahatra amin'ity amin'ny révérend efa nanosona teneniko teo domaine de définition samy hafa kosa ozy hafa samy tsy resy lahatra fa ozy a merci fa milamina zay raha zany kosa ny tonga za aloha dia tena misaotra ny dokotera Manitra mihitsy amin'izay fanamariana nataon'izay amin'le hoe le fifampikasoany satria tsika raha samy mijery tsika totokantrano ato zao mijery nety ivelany rehefa mivoaka an-trano ianao tsy voarespecte mihitsy zany hoe elanelana ray metatra zany raha mifoibenao isotro eo moa tsena tsy fakahitana mihitsy eo dia tsisy resaka n'izany elanelana zany faravaratsy le arotava mipetraka tsara kasibotsy mba mipetraka fa makaty koa fa mafana koa ny andro dia efa sepitra ny olona dia makaty ka raha lafin'ny siantifika zany raha le fanazavan'ny dokotera izy le fa mahana le fioboana zao nefa le aretina mbola tsy fongotra dia midika fa mbola isy deuxième vague eto amintsika raha ohatra ka mbola miexiste le cas contact fa raha ohatra ka tsy miexiste ntsony le cas contact dia tsisy deuxième vague ntsony eto amintsika satria tsisy olona manajany zany fi elanelana ray metatra zany mihitsy fa zareo fa mizara fanomezana reny ane zao mba misy hoe ajaina le izy rehefa eo amin'ny collision dia malalaka le toerana dia afaka maka ray metatra fa vao miala amin'ny toerana io any atsena ianao eny amin'ny taxi be anao amin'ny arabe rehetrarehetra any tsisy an'izany dia zao nefany misokatra daholy ny toerana rehetrarehetra na ny toeram-panaovana fety misokatra dia misy zavatra ohatrany tsy mifandray ihany le izy raha fajerevana le fisokafana zasy nge sady mamaraparana fotoana eny tsika tapany farany tsika le am'lefa sosikevitra io ny aretiny io zany ataontsika hoe kandraso loha mbola tsy vitany faranoko ny a zany aloha dia mbeko anao le izy dia faranoko ny a dia ity hoe raha ohatra zany ka izo tranga misy zao zany ka mbola mipetraka le hoe ny fifampikasoana no mamindra n'io aretina io dia tsy maharo tsony io kasibosy io satria ny fifampikasoana no mamindra n'le aretina fa tsy le kasibosy eo ihany zany le arovavy dikan'izany fa anjaran'ny fanjakana zany no mijery an'io hoe inona no atao ao ministerin'ny fahasalamana fanjakana mana hoe vahana daholo ty rehetrarehetra ty kanefany le aretina mbola tafapetraka mbola mijanona eo dia inona zany no ataontsika hoe vahana ve le fioboana iverenan'le aretina sa hoe tokony hamafisina ndrem-pandeha faran'izay mafy io fioboana io mba hafongotra n'io aretina io satria efa mivitsy izy amin'izao fotoana zao efa miena dia raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao nefany za tena mbola mahita fa isy deuxième vague io raha milafin'ny scientifika no jerevana zany ka hoe io cas contact io mamindra ny aretina ny kasibosy moa ny olona fa mety hoe fa miaino dia fa zara raha manao le olona zay fotsiny tiako tsindrina zany amin'izy fa ono atsika ve tsy afaka mba miaina efa io ny aretina zany ataontsika io zany izy eto Madagasikara tsika ve tsy afaka miaina amin'io zany mandeha ny asa tenen'ny pasteur te matsy hoe tokony hiboana ndre mandeha mba ho isin'ny fifehezana azy tanteraka fa io zany izy io mandeha ny asa etsakilany mandeha ny fianarana mandeha ny anina fitsaboana efa ao ihany ny révérend efa ivonina ny tsabo sy ny sisa reny ve tsy azontsika iainana ve zany izy io za aloha zany aloha zao afarany za aloha zao tena mbola miteny amin'ny fiangonana mihitsy tsy mbola manokatra fiangonana zay mbola tsy sokatra zany ny fiangonana voalohany indrindra ny apokalypsy olona zato natao hoe ao anatin'ny fiangonana tsy possible raha nanay satria anarivony foana nanay isaky mivavaka dia olona zato ihany ve nivavaka anatin'ny ray andro nefa nefa taopivana marainaka hatramin'ny ariva dia za tena mametraka mihitsy hoe ny fiangonana apokalypsy aloha zany dia mbola tsy misokatra mihitsy satria ny anaovana aritava am-piangonana ihiry ianao nefa anao aritava tsy mandeha zany ny zel any amin'ny fiangonana rehetra misy toerana maro any ambanivohitra any tsy mahita zel zany ane ahoana no ahafahany manaraka an'izany fitsipika zany dia fepetra zany dia aleko mihitsy
teny hoe aloaloha tsika mbola tsy misokatra mihitsy ny fiangonana satria io le fifampikasohana io a no tena mampalaky be ny fifindran'ny aretina io ao am-piangonana anao fihira nyrora mipitipitika am'izany nefa anao fiarovana vava tsy mety zany fa de hoe aloha efa tena hita hoe fa fongotra mihitsy le aretina zay vao misokatra satria zay afaka manao fotoam-pivavahana ihany tokantrano amin'ny alalan'ny radio sy ny télévision de zay mbola tsy misokatra mihitsy aloha zany ny aretina de tsy afaka miaina zany nareo fa de hiandry amin'ny fisokafany amin'ny fomba ofisialy tapitra ny anao fanambarana zany fanjakana hoe atreo ny vita tanteraka 0K 0DC tsy manao kasibosy tsony makany am-piangonana tsisy distance ray metatra intsony tsy manao zelona intsony de verina tamy voalohany ihany zany fiangonana zay vao misokatra ny anay manokana zany zay zany sosikevitra sady efa tolo-kevitra koa zany efa pasteur zany amatsika an'ity olana ty zay nenay ny hitako ary tena hitako mihitsy io ka contact io any tena mapitatra an'io a na de manao kasibosy ary ny olona dokotera Manitra famille be zany amin'ny covid ara-ponona sa ara-tsiansa tapany maraparainkeo tsika ty amin'ilay tolo-kevitra sosikevitra raha zany ho antanina zany zay nge nitezaina tamin'ny finoana ao anatin'izay nitezaina amin'ny finoana zay de ngamba tsy diso satria hoe nianatra ary efa nianatra de nanana sokajy ny anarana hoe atao mampitsapo mety betsaka ngamba mieritreritra hoe 10 filiera nge le ry io tsy hoe 10 filiera fa zavatra azo operahana daholo zany rehetrarehetra zany za mieritreritra ny tenin'ny pasteur Mayolla teo ny am'le hoe zay aloha zany mbola tsy sokatra sy ny ohatroatra zany tsy midika akory zany hoe hipetraka fotsiny izy fahafantarako azy fa ny zavatra tena tandrovana ny de zao hoe misy fepetra napetraka raha tsy voahaja le fepetra aleo mijanona mihitsy io tsy isy afa-mipetafika ny lalàna raha tany mipetafika tany hoe zay rehetrarehetra mbola voananam-bady aloha de aloha tsy hanafika izy satria mbola misy vady mbola ho amboariny eo ka raha maty any izy zany nge zavatra rehetrarehetra mipetraka de zany zavatra resahantsika zany de apetraka foana le hoe ny marary ny ministera amin'ny fahasalamana ny vahoaka reo zany tsy afaka misaraka ny adinitsika eto miresaka eto fotsiny de zao lay fisininy atao hoe hery fiarovana ao anatin'ilay olombelona rehefa mifanena amin'ny atao hoe virus ngamba tsara azavaiko kely mety efa fantatritsika fa zao ny fipetrany rehefa mifanena amin'ilay virus tsy mokaretina ozytsika ny olombelona anankiray ka miditra ao aminy de mahafantatra ny vatan'ilay olombelona hoe misy zavatra tsy milamina zany tonga atao amintsika zany lay atodohony men'Andriamanitra atsika no iresaka amin'ilay fanamboarana hery fiarovana ny hoe mila manamboatra anticorps zay le anticorps ary iny le tedavina amin'ilay nde ataontsika hoe lay test de diagnostic rapide le anticorps lay virus zany mitondra an'ilay antigène mety anahirina fa ry zala anao BPCS baka zao mahay an'izany tsara le antigène ny anticorps no anakanazy io tsy isy afan'le baraziny gendarmerie ampidirany ery an-tanàny rehefa misy barage eo de tsy afaka miditra ny jiolahy sakana zay no ataon'lay vatana namboarin'Andriamanitra io lay vatana io hery fiarovana io voajanahary raha vao miteny hoe voajanahary de le Andriamanitra zany ko zay le finoana aloha hatreto hoe asa zay manana finoana hafa indray mbola ho asainao manaraka fa zao le fipetrany rehefa mipetraka tsara io hery fiarovana io de misy mahatadidy an'ilay virus izy ka raha sanatria misy virus hafa mbola tonga miselotselona ao aminy de ho toeran'ilay hery fiarovana hatrany efa nisy ilay atao hoe enquête épidémiologique natao teto Madagasikara naka teto Antananarivo raha tsy diso nanaovana azy nijerevana ny hoe firifiry amin'ny olombelona eto Antananarivo no mitondra hery fiarovana amin'izao fotoana zao mba zahoany ministera amin'ny fahasalamana mieritreritra ny hoe inona ny tokony mbola ho amafisitsika mbola ho amafisina ve zao zany mahatonga lay hoe ny rafitra apetraka ny fitondram-panjakana hatramin'izao tsy de hoe ataony fotsiny arak'izay itiavany azy fa tsy maintsy misy le ministera amin'ny fahasalamana ao ambadika antaniana lay hevitra manao hoe mety vera ity no hitondrantsika azy mamaly ny teknisianny raha arak'izao situation antsika zao tsy maninona na somary mivary io ary zay le tsy maintsy mifampiakina ny rehetrarehetra amin'ny zavatra atao rehetrarehetra tsy hoe rehefa mahay mitondra tomobilina akory de tsy hanao accident mihitsy eo le mila tandremana fa ny olona mety ao arinanao tsy fantatrao vao nianatra tomobilina izy na tsy manana frein ianao nefa tena ao anatin'ny tsara tomin'ny olona vao arina nge ianao samy accidenté nareo ny tiako ambara zany eto de hoe na ho an'ny tsirairay efa voan'ilay aretina na ho an'izay mbola mieritreritra fa tsy tratra n'ilay aretina tsotra ihany ny docteur Manitra ajao lay fepetra
arotava ara-dalàna. zay niady amin'ny zay ny anay aloha hatreto ara-tsiantifika zany zay. io zany tsika tsy de hoe andraso ny vaksiny hatreto aloha fiarovatena ny zava-dehibe rehefa vitanao zay de hoe tombavaka am'izay. Révérend misaotra inona no aditsika zany? zao misy zavatra asiako précision tsara. Za teto tsy teny mihitsy hoe tsy hanao aritava na tsy arana ny fepetra nataony ministèren'ny santé. Zavatra rehetra miara-miasa hahasoa. Ny fahaizana ny fanafody tadiavina ny fanafody mbola misy io zavatra fa efa avy amin'niny avy tanaty baiboly io amin'ny tenin'Andriamanitra vakio kely aingana tsy andany fotoana biaby Daniel 2:24 amin'ny dikateny King James zao misoratra ato hoe both thou o Daniel shut up the word akatolo zany boky and seal ataovy fotombo kase even to the end of the time many shall run to and fro falany ty amizay knowledge shall be increased. Knowledge shall be increased. La connaissance sera augmentée. Hitombo ny fahaizana. Donc zany ny connaissance scientifique raha mitombo dia mbola faminanina avy amin'ny baiboly ihany io amin'izao andro farany zao. At the end of the time. Zao ny farany andro. Satria nanomboka tamin'ny 1750 zany vao nanomboka ny connaissance scientifique nefa tamin'izay fotoana zay zany efa navita 10,000 mahery taona zany ny zanak'olombelona. Ka io connaissance scientifique io zany dia tsy afaka mirehare izy hoe zay manana connaissance scientifique fa Andriamanitra naminany an'io dikateny King James ty raha dikateny hafa tsy hitanao le izy ty dikateny King James ty zany ny mpanompon'Andriamanitra lehibe era-tany zany mampiasa an'io daholo. Donc zany manaiky an'io satria fa minanina avy amin'Andriamanitra io. Donc zany teto tsy mbola niteny mihitsy hoe tsy manao saritavina arana daholo ny fepetra tenenin'Andriamanitra. Fa zany nanozona coronavirus teo. De mbola zao nyteneniko hoe tsy maintsy mijanona izy io. Pasteur Mayol moa naminany koa teo hoe mety tsy fatako na faminaniny hoe mety hitombo io. Faminanina koa satria tsy voaja ny fa zany ndray naminany hoe zany ndray aminany hoe tsy maintsy rava io. Ovina anatin'ny fotoana fo io rava io. Amin'ity septembre ty zany amin'ity septembre ty zao zavatra nypréciseko foana hatram'izay raha za maminany matetika 70% no marina. Azonareo zany matetika efa teneniko foana zany raha mijery ny vidéoko anareo 70%. Dikan'izany zany misy condition kely eo fa za milaza amintsika tsy hiverina isy pictsony io fa midina io. Ina les conditions? Ina les conditions zany? Ny condition manko de zao fotsiny zavatra ataoko numéro téléphone ko aloha de ameko 033 11 774 56 033 11 774 56. Be ny olona amin'ny telefony avy any andafy betsika ny olona kaparka zany le marary kaparka le marary misy ary tonga an-trano kao mandenga reo miala avy any ke coronavirus ny mavoazy misy tato Ambatobe piasany karana izy le karana niditra atao voan'ny coronavirus nifindra amindreo diabétique de sitrana be de be ny pino koa araka nytenen'ny pasteur Mayol to taminay atao tsisy matin'io izy tsy mbola misy matin'io taminay atao koa mbola tsisy matin'io fa nisy sitrana be de be sitrana be de be misy vo zany fa tsy maty nisy vo zany tao aminareo misy vo fa tsy maty ka hoe tsy mandaitra le izy aminareo tsy mandaitra le izy misy vo fa tsy maty jereo tsara tanareo misy sepisepitra iny mity kely iny de aveo sepisepitra de aveo après 2 jours afaka iny olona zany fo fa tsy manina ono fa manina zany ohatra na pasteur na ianao zany manina tsy mankany amin'ireny hôpitaly reny zany de mitsapo olona amin'ireny sahirana mihitsy mantsy ry dokotera manitra sy ny tariny isan'andro sahirana aloha ngamba zay valiako zay manina tsy mankany amin'ireny hôpitaly reny mba zao koa tsy angamba le izy mba mifanaja kotsany le izy efa hoe io natokana ho an'ny dokotera io hôpitaly io de avelo ny dokotera no ianao ny asany fa tsy salovana ny asany zareo anisan'ny fantanina napetraka olona matsainao anatin'ny raha hoe lasa clientélisme be ndray le fivavahana raha zany no ataonao hoe any amin'ny hôpitaly ianao nandeha salovana ohatrany hoe ny olona am-piangonana vy zany de akany koa dokotera hoe aza ivavahana reo fa za fa nitondra piqûre de tsy mitombona kosa angamba zay fa hoe rehefa tsy sitrana any amin'ny fiangonana le marary
dia mbola misokatra iny hôpitaly mbola ory dokotera miandry ianao dia na koa mifamatika amin'izay koa izy hoe ny dokotera koa nge tena mahita mihitsy hoe eo ny faratapony vitany siansy fa mijereva nareo zavatra hafa aloha fa zay ny farany vitanay amin'izy io dia zavatra miara-miasa daholo zany ho asoa hoe fa mendro zavatra anakiroa le 70% eo amin'izay teny rehetra ozy izy révérend eo marina daholo zany hoe mitombona daholo ndao raha ataontsika hoe ty io zany zao volana septembre tsika amin'izao fotoana zao a ny mpianatra mianatra ny isokatra ny fizantany atao anatiny a raha sanatrika mbola tsy tanteraka zany zay faminanino zay inona mety azo atsika ny fomba fampianarako ny ankizy eo aminay a ny atao hoe raha sanatria devoly amin'ny fampianarana faminanina fa ahoana ny atao hoe raha sanatria de devoly zay le dikan'izay zany hoe zany raha ianao maminany ianao ndray ny miteny hoe raha sanatrika tsy tanteraka zavatra teneniko io de tsy faminanina zay azao tsy faminanina zay dikan'izany zany hoe avec doute ianao miteny an'io fa zavatra tsapako fotsiny expérience hitako a tsy 100% tanteraka zavatra teneniko fa misy fa be dia be ny olona sitra hitanareo tamin'ny coronavirus io raha za miteny aminany iny ka olona tsy fatotra ny olona efa nrombony olona za ohatra zay fa ny olona rehefa nahita faminanina ataoko igny a dia misy tanteraka nylazaiko dia misy tsy tanteraka nyvakindreo le page manaraka dia hitandreo amizay hoe ty olona ty ngeka fa nanasitrana cancer laboratoire ny cancer nge anatin'ny fiangonana ty olona ty donc zany tsy olona miteniteny foana io a fa zavatra efa be dia be zany nataony zay zany mahatonga ny olona mino zavatra teneny koa satria efa hitany ary olona tonga am-piangonana koa mahita an'izany tonga eo marary misy telopolo misy fotoana 100% sitrana misy fotoana zara raha misy dimy na efatra sitrana satria ny feny dia zao tsy zany mpanasitrana tsy zany mpanasitrana tompolasiko vavy amaraparana ny fotoantsika ady amin'ny covid-19 ara-pinoana sa ara-tsiansa samy nanana ny heviny ny avy amin'ny ny mpaminany na mitondra fivavahana eo koa dokotera manitra ndao tsika raha ataontsika hoe samy ametraka fanamy zany zao ianao zany raha zao ianao zany vao mijery ny fahita lavitra amaraparana fotoantsika révérend médara teo dia nanozona azony révérend médara atao ve a mamerina zay ty mpamarana to si restesse che rescete sikoto tatikereseto terestesi to si loskorosototototo uzungu aminarany jesosy ny coronavirus tsy maintsy miala teto Madagasikara ary tsisy pikitsony tavaverina io ary na izy ianao zay mijery azy ao ka voan'ny coronavirus zady milaza aminao fa sitrana ianao amizao fotoana zao ka si restesse che rescete kere tatikorosto soto grave be zany azo inarana zany pasteur merci révérend médara fa tena toscrostomostos mihitsy ty zavatra ty ny rarina dia tapotra tokoa ty corona ty tsisy mirary anyty hoe mbola hijanona hoe tsy ahoana dokotera fa nanareo ary sahirana miasa afa miasa afaka miteny anjely afaka miteny anjely ianao ianao miteny hoe manina tsy makany amin'ny hôpitaly za zao nahazo an'io zavatra io amin'Andriamanitra za andeha any a certificat zavatra nytaniny hoe aiza certificat milaza aminao fa mahasitrana an'io rehefa tsisy an'izay a hoany daholo koa ny olona dia zay zany no tsy mahamety amin'izy marina dokotera marina be za sa tsy marina zay olona tonga ao za mahasitrana an'io zay olona tonga ao za mahasitrana an'io dia ho ekenareo daholo ve inona ny fepetra ho ekenareo zay vao ho ekenareo tafiditra ao le olona raha hoe marary dia tonga avy any fa hitsabo zany zay aloha iresaka eninao zany zao raha marary tonga avy any fa raha hitsabo zay izy ny amaranako ny anjarako amin'ny mahadokotera ao anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka misolo tena an'ireo lay namana mpitsabo amin'izao fotoana izao 10 volana tokoa no nanaovana an'io asa io ary io lay asa tena nanao hoe nandrinilika tsy nieritreretanany hoe hiaritory sa hifomaraina sa fananao ny mpitsabo eto zany aloha dia manolotra merci be deaibe amin'ireo namana mpitsabo tsisy tamintsika ngamba tsy dia nahazo taimbava zany amin'ny hoe reto dokotera reto zao be deaibe zany miteny zany adininy olona fa ny mpitsabo enao lay mpitsabo mijery sy manaraka amin'ity an'io ty nanadino zavatra betsaka
ikarakarana nreto malagasy namantsika ny tsabo e ary io lo anankiray hoe na nisy fanafody teo ampelantanantsika na tsy nisy fanafody teo ampelantanantsika nanao zay azony natao anaovana azy ny olana kely de ny hoe mbola misy ihany lay hoe tsy nanaja ny fepetrany amin'ny zoan'ny marary sy ny hoe andraikitry ny mpitsabo misy lay tsafieniny zany mety nanao tsinotsinona ny marary ary vo hitanay tamin'ny Facebook vo maly fakomaliny amin'ny hoe nanao teny marary ho an'ny marary ny kitakita tsy maninona fa docteur manitra ny solotena ho atsika rehetrarehetra ny amin'ny hoe rehefa tena mavesatra lay asa misy fotoana adino hatramin'lo hoe rehefa manao an'iny blouse fotsy iny eny mpitsabo tonga eo amin'ilay fotoana hitsabona de ny dikany de ny hoe lay fiainako tany avelany rehetrarehetra ho adiniko fa ijerenao no atongavaketo de rehefa andeha ody io mpitsabo io de manala lay blouse fotsy ihany koa ny amin'ny hoe zay rehetrarehetra hitako tato amin'ity toera-pitsavony ity de hijanony eto fa ody a ho any amin'ilay fiainako andavanandro indray indraindray adino reny satria mafy le asa de ozy a hoe mbola azo ataony manarina ny am'izay tokony anatsara atsika ny fitsabony eto Madagasikara nda ho atsaraina ary ny tena tanjotsika mpitsabo zay efa mifampiresahatsika mandrakariva de ny hoe nda ho alaina ny fahatokisan'ny olona atsika fa raha itsika mpitsabo ny tsy atokisan'ny olona hiazakazaka ho aizany olona de tsika ihany ny afantatra hoe ho sahiranytsika menakavy a nefa na izany na tsy zany mananjo isafidy zay andehanany olombelona hitsabo tena ny vatany ny sainy ny fanahiny mirary soa atsika rehetra toko sotra pasteur isaorako daholy pasteur Medara ny docteur Manitra ny ato amin'ny RTA mpanao gazety Ertina isaorana avokoa tsika tsiraray avy zany zay samy nandray andraikitra ny amin'ty aretina ty fa tsisy mipetrapetraka ary zava-dehibe zany ho an'ny firenena anankiray hoe ny fanometanana satria zay marary nilany marary nilany de tsy mifampijerijery fotsiny raha nyresaka teto zay tsika efatra amin'ny raha miaraka de tsy nitady ny hevitra hoe anao hevitra politika hoe de ifanohatra sy ny sisa fa ny ady atrena zany le aretina de hoe inona ny fomba hiatretsika azy de samy manao zay fomba tandrifiny avy tandrify azy daholo zany ny tsiraray avy fanjakana manao ny tandrifiny ny dokotera manao ny tandrifiny ny mpitondra fivavahana manao ny azy de io ny vokatra hitatsika de ity na de eo aza ny zavatra misy rehetrarehetra manana fanantenana foana koa na zany atsika tsiraray avy reto fa zavatra takany arety mandringana tsy maintsy fongotra foana io zany tsy maintsy fongotra foana io na misy areo amin'ny baiboly miteny an'io a de rehefa tonga tapitra ny fehimpotoana de atsatra an'Andriamanitra indray io a rehefa tonga saina dony ny olona ka manana fatokina zany tsika voaka malagasy fa io tsy maintsy resitsika io aretina arety mandringana eto amintsika io na eran-tany io a fa ny rarina de hoe tsika no lasa lokoa mba tsy verenamberena ny lisitsony zany a de mirary soatsika malagasy rehetra mba ho voaro amin'io aretina io zany sotra ray mandreny Medara Révérend Medara misaotra betsaka monsieur Ertina mpanao gazety misaotra betsaka mpitandrina pasteur Mayola dokotera misaotra betsaka tsara ny hevitritsika teto zay ny conclusion hitako hoe tsara ny sosikirina vokatsika teto satria nitanjona atsika de iray dia ny anasitana ny ampialan'izy io rehefa nandefa faminanina rehefa nanozona teo dia mikatsika ny tsara kokoa zany dika dia mbola vepiany numéro téléphone 033 11 774 56 io zany raha misy mararany atrano antso io numéro io any am-piangonana moa mbola tsy azo idirana am'izao fa atso io numéro io de ho hitako eo na otsokany atrano ianao na andehanako any nitsirairay zany tiako tenenina zany na ina ka misy anao dia za de vona hivavako anao raha ny amin'ny hôpitaly izy sarotra ny fandehanana any fa vavaka par téléphone zany no efa nasitrana olona maromaro ihany saotra betsaka toshiny setekire saotra betsaka toko lasy vavy atreo ny fandarantsika tamin'izo aly zao nankasitraka atsika rehetra tany an-tokantrano tany io ny aretina zay atrentsika mianakavy to Madagasikara amin'izao aloha zany zao mbola miatrika tsika ny ty Covid-19 ty ahoana ny fomba fiatrentsika azy
efa io izy io ny fiainana mandeha any fianarana zao mandeha ny fivarotana mandeha ny asa-pitaterana mandeha ny asa-pivarotana sy ny sisasisa mandeha dia samy miainitsika amin'izay tandrifiny amin'izay ny aretiny eo fa ny fiainantsika koa dia mitohy lalandava ihany koa samitsika rehetra samy azo fahasalamana avokoa araka izany sy misaotra ny ekipa rehetra niarana molavola ihany koa ny fandarana tamin'izoaly zao tokolasy tovavy misaotra atsika rehetra tany tokantrano naharitra tao anatin'izay minitra maromaro niarana tamin'ny vahiny zay ny pasteur Mayol dokotera Manitra révérend Médard niaraka tamintsika tato anatin'ny fandarana tamin'izoaly zao amin'ny herinany io tsika dia fandarana hafa lohahevitra hafa nasatsika vahiny hafa ihany koa mazava ho azy hatreo ny fandarintsika ary topolasy tovavy dia samy tsara avokoa sika mampatsiahy tem-pamaranana fa ny famerenana an'izao fandarana zao dia aorinana ny fandaharany miainga iny amin'ny CCO zany hoe amin'ny isaky ny alahady atoandro zany arakaraka n'izay fahavitany ny fandarana eo zany no amerenantsika zao fandarana zao koa samitsika rehetra mahazo fivaliana ao anatin'izao fandarana zao topolasy tovavy amin'ny herinany tozo indray veloma toboka. Samedi, fandaharana vokarin'ny RTA isaky ny sabotsy.